Misaotra an'Andriamanitra indray isika satria tafahoana eto amin'ity ora no fanomezana ity ary faly no fomba ny fankasitrahana ihany koa ny fitantanan'Andriamanitra fa na dia ao anatin'ny elanelana aza isika dia ny onjam-pitantanan'Andriamanitra no ame fiainantsika iray manontolo. Miarabany tsiraray avy reo feno fitantanan'Andriamanitra ny isika. Iaraka ivavaka isika mialohan'ny dindinika ara-tsoratra masina iarahantsika amin'izay amin'izao fotoana izao. Ry Tompo be fitiavana indrindra sy masina ny an-danitro, misaotra anao izay no ny fitantanana sy fitariana nomenao anay hatramin'izay ka hatramin'izao ary miaiky volana izay fa tena tianay ianao. Amin'ity androany ity dia indreto izay manitry teny mba hiasan'ny fanahinao anie. Mitoera ao am-ponay, mitoera ao an-tsaina ihany koa. Sokafo ny fonay sy ny sainay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Olana mahasanganehana no resantsika amin'ity androany ity ry havana malala. Rehefa tafiditra ao anatin'ny safotofotom-piainana isika ary mahatonga ny toetsaina ho valalanina dia kivy ny saina malona ny hoe inona ary no atao. I Joba ilay mpanompon'Andriamanitra izay miavaka indrindra, mpanompon'Andriamanitra izay nanana ny maizy azy, dia tsy nitovy fanafiadanana tsy miovaova akory fa anisany nomena klasy anankiray, sekoly anankiray mba hanavaozan'ny fanoloran-tenany ary anamboarany ihany koa ny fotom-pisainany vady teo am-pelantanany, hanomezany lesona sarobidy ihany koa an'ny mpandinika ny tantaram-piainany ary andraisantsika tsoakevitra amin'ny vanandro ankehitriny fa manan-javatra atao amintsika Andriamanitra. Io no mampiavaka an'ity Joba ity. Ny zavatra tsapa dia izao, ny ady izay atao ity moa zany tsy maintsy miady hatramin'ny fahafatesana. Izao no fanontaniana napetraky ny mpitarana anankiray teo amin'ny fiangonana. Rehefa nijoro ity lehilahy ity teo amin'ny pilipitra dia niresaka tamin'ny vahoaka izay mihaino ny toroteniny ka manao hoe ny ady izay natao hatramin'ny voalohany ve dia mbola mitohy hatramin'ny farany. Dia ny teny ny anankiray teo amin'ny kristianina namany, ny teny manao hoe na anjaran'i Jesosy Kristy no miady. Dia ny teny indray teo anilany manao hoe raha mbola eto amin'ity tanim-piadiana ity isika dia tsy maintsy miady hatramin'ny farafofinaina. Io no marina ry havana malala. Satria tsy maintsy miady zao sy anao mialohan'ny hahafatesana. Ary mety maharitra ny ady. Kanefa ny zavatra tsara dia izao, rehefa miady miaraka amin'Andriamanitra ny olona anankiray dia anjaran'Andriamanitra ny manefatra amin'ny farany ny ady hatreny. Ary mahafinaritra ny fiafarana araka ny resahantsika teo, fa ny fiafarana tantara tsara fiafara dia tantaran'ny Joba. Ao amin'ny Joba 4:9-7 dia teny anankiray izay nataon'ny naman'ny Joba izay mba tonga namangy tamin'ny fotoana anankiray. Ao amin'ny Joba 4:9-7 dia mivaky toy izao ary amin'ny anaran'i Jesosy no amakitsika izany. Zava dia Joba 4:9-7 fa ny zana-tspikany tsy toa mitsatoka aminy. I Joba no miresaka eto. Rehefa nokianina, rehefa no marina fa tsy avy aminao mihitsy izao toe-javatra izao no ianao tsy mijoro eo anatren'Andriamanitra mahatonga an'izao toe-javatra izao satria izany nataony Elifaza mantsy. Any amin'ny 4 izy miteny an'izany. Tsy ny fivavahanao va no itokianao ary tsy fanantenanao va no hanitsiana ny lalanao.
fa sahy miteny aminao aho de hosositra amiko ianao fa mananatra anao aho fa niala amin'Andriamanitra ianao. Fa nyteny navalin-Joba tamin'izany fotoana izany ry havana malala dia izao: ny zana-tsipika ny tsy tono tsatoka amiko ka mifoka ny poizina avy aminy ny fanahiko, ary ny fampitahoran'Andriamanitra milahatra mely ahy, maneno va ny borikidia raha eo amin'ny vilony, na mimamama va ny omby raha eo amin'ny fihinany, azo hohanina va ny matsatso raha tsy asintsira, na tsy misy tsirony va ny fotsina tody. Ny zavatra zay mitranga rehefa tratry ny fahoriana ny olona anankiray dia fanomezan-tsiny ry havana malala. Eto dia toe-javatra anankiray zay mitranga. Misy olona telo mirahalahy nanatona ny Joba noho ny fahoriana zay natrehiny. Ary magaga fa tsy andeha amangy ahatonga ny toe-tsainy hitraka, fa ny andentika no antondrian'izany olona izany. Tonga teo anatrehan'i Joba ary nanitrikitrika mihitsy hoe ny fahotanao no mahatonga anao. Ahoana ary izay tsy tena manompo an'Andriamanitra raha ny marina tsy tratran'izao toe-javatra izao? Ianao zanak'Andriamanitra indray. De mitovitovy amin'ny fomba filazan'ny Paoly azany hoe ataon'izao tontolo izao fizange ny mpanompon'Andriamanitra. Ary raha eo isika no hitany hoe latsa-danja de amavony Andriamanitra ary isika io hitrikitreny fa manana fahotana be. Kanefa i Joba tamin'ity indray mitoraka ity ry havana malala dia niteny ampahay be maso fa raha ny saiko sy ny foko dia resy lahatra fa tsy manana ota atao amin'ny tsy toa. Io zany no toky sy fampanantenana zay noentiny Joba teo amin'ny fiainana. Raha izao tontolo izao voapentin'ny lotom-pahotana no ny toe-javatra zay niainany nahatonga azy irona amin'ny lalana diso ka mahatonga fampitehana. Angamba mety fitsaran'Andriamanitra angamba no mitranga amin'ny vanim-potoana toy izany. Dia miteny kosa Andriamanitra amin'ity androany ity zay tamin'ny alalan'i Joba fa diso ny fanambaranareo. Nisy fotoana anankiray zay namangin'ny kristianina ny marary tao amin'ny fiangonana. Ary ity marary ity dia efa nahatsapa mihitsy fa nilikilian'ny fiangonana noho ny aretina mahazo azy. De mba tonga ihany namangy. Ary rehefa nalahatra ny teny natao hoe ampahery angamba, dia ny teny ny ray tamin'ny mpamangy manao hoe za ihany koa efa tratran'ny aretina mahazo anao io fa de tena ny voaja malabe hatramin'izany vo afaka io. Ry havana malala, anampitrotraka ave ny antony amanginao. Ny olona anankiray izay tsy salama eo anatrehan'ny fiainany na tratry ny fangidim-piainana, tsy ampitraka azy ve no tanjonao, fa ny andrendrika azy kosa voasarika hatrany amin'ny fahafatesana. Raha izany mantsy de izao, tsy Andriamanitra no mitarika anao fa i Satana. Eo amin'ny mpamangy zany ry havana malala manoloana ny toe-javatra mitranga eo anatin'ny fiainana, indrindra fa ny aretina, indrindra fa ny fangidina, indrindra fa ny toe-javatra zay ilana fampaherezana, de mizara roa ny mpamangy. Ny voalohany de ny sarika anao ho rendrika ary ho faty ao anatin'izao aretina izao. Hita soratra eo amin'ny lahateny zay hoentiny zany fa ny andaniny kosa de ny mampitraka ombanao any Andriamanitra. Tsy malala zay anton'izao isika, fa ny azo antoka kosa dia ny anomezan'Andriamanitra fiafarana tsara fiafara eo amin'ny tantaram-piainanao. Fa ity anankiray ity izay nirazaitsika hoe mpamangy voalohany, de ny ahatonga ny tantaram-piainan'izany olony zany ho ratsy fiafara ka ho rendrika ao anatin'ny fahafatesana. Ry havana malala, io mantsy ny tsy maintsy hatrehina. Manahoana moa ny tsy maintsy andraisantsika lesona mifanaraka amin'izay tokony ho safidin'Andriamanitra manoloana an'ity fiainana ity?
misafidy ny ara-iasa amin'Andriamanitra isika na ho tsia. Ao amin'ny Joba 4 dia misy mpanompo anankiray Elifaza ary misy namana izay miaradia aminy izay mba iseho eo anatrehan Joba ilay tena manana ny fahamarinana. Ary Joba amin'ity indray mitoraka ity dia tena miatrika toe-javatra maro satria na ny vadiny aza dia mitaona anazy hiala. Ny mpamangy ihany koa mitaona azy hiala. Fa noho izy mifikitra amin'Andriamanitra no mahatonga azy hijoro. Azonao atao ihany koa ve ry havana malala? Ny mijoro na dia ianao rery aza na dia ny manodidina aza no mitaona anao hiala. Azo tanterahina ve zany? Ary azo antoka fa rehefa andoha fiainana mandrakizay isika dia ilay safidy noentintsika hatreny am-boalohany iny no safidy hoentin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Mety ho maty ihany tokoa ny maty. Mety hilona ao anatin'ny fasana isika. Mety fe-potoana tsy voafetrana ao anatin'ny fasana. Fa ny zavatra izay tsy azon'ny Satana indrindra atao dia ny azona ny fatiny izay ny safidy an'Andriamanitra. Ny finoana izay efa niainanao, ny fahamasinana izay efa nisalotra teo aminao, ary ny safidy tsara izay nanompananao ny fiainanao, dia tsy azon'ny Satana rombahina mba tsy andehananao any an-danitra. Tsy azo ny atao zany ry havana malala. Fa ny andrendrika anao mba hanaovanao safidy ratsy no tiany Satana ho tanterahiny. Raha izany tokoa mantsy dia ho ketraka amin'ny fiainan-tsita ny olona anankiray. Raha ohatra ka malemy tsy matanjam-pinoana ity Joba ity manoloana ny vadiny dia azo antoka fa efa rendrika tao anatin'ny fiainam-pahotana. Tsy izany nefa fa ny rona mihitsy ho amin'ny lalana vaovao. Safidy tena marim-pototra, andamina ny lalany iray miaraka amin'ireo zanaka hateraka. Na mbola manjavozavo azy aminy aza izany mbola isy zanaka indray ve? Zanaka folo no efa maty. Ary ny kaikitry ny aretina ny anjady. Ny saina ihany koa voadona vokatry zany toe-javatra mafy rehetra zany. Mbola isy indray koa ny fanantenana avy ao aoriany zao. Na dia efa namofoy azy Joba dia misafidy lalana tsara. Misafidy fiainana vaovao. Eny fa na dia potika aza ny fiainany manomboka androany, maty izy noho ny toe-javatra mitranga eo aminy, dia azo ny antoka kosa fa lay lalany fiainam-baovao, lay any an-danitra dia tsy azon'ny Satana rombahina. Noho izany tsy miala amin'Andriamanitra izy. Ry havana malala, isika izay mpamangy amin'ireny toe-javatra sarotra ireny dia tiako raha hanova fomba fiaina. Toetra mampitraka no aseho. Toetra feno fianteherana amin'Andriamanitra no atranga. Ary fiaraha-miasa amin'Andriamanitra no arentirenty. Engeneko ho tanteraka izany. Ary manomboka izao dia azo antoka fa izany mahazanak'Andriamanitra antsika. Andriamanitra fiadanana, Andriamanitra tsara no aminao manomboka amin'ity androany ity ka hotahina ny fiainanao ao anatin'ny tokantranonao. Hiaraka hivavaka ary isika. Misaotra anao indray izay tomponay eo. Satria tsy mitsahatra ny manome torolalana feno fahendrena ianao. Mitahiry fitiavana ny teny izay renesinay ary mitaona anay hanana anjara eo amin'ny fianteherana aminao mandrakariva. Sambatra izay manana anao raha eo ka dia anehoanay fankasitrahana feno. Ny aina sy ny aino ny teninao izahay, engene mba ho fitahiana ao anomboka hatreto
izany fiovampenitra izay tianao hosiritana eo amin'ny fiainana izany. Ho sambatra izay satria sambatra miaraka aminao. Mitoera ao anatin'ny tranonay sy ny safidinay ary, ka ny lalam-piainanay manomboka eto dia ho fiainana vaovao. Momba ny tsirary avy mandray zao afatra izao, ho fitahiana mandrakarivany amin'ny anaranao Jesosy. Amen.